Miarahaba rakizy amin'ny grade free tonga soa eto amin'ny taranja malagasy. Androany tsika hianatra manisa toy ny natao tany am-pianarana ihany izy io. Ahoana ary ny manisa aloha manao famerenana kely tsika. Rehefa manisa amin'ny fiteny malagasy dia ny avy any aoriana no mandeha aloha. Ohatra hoe raha vakintsika ity isa ity dia 5 amby 20. Ny 5 no tenenina mialoha, asiana ambiny eo ampovoany dia avy eo ilay 20. Lasa raha hoe 5 amby 20. Dia ohatr'izay daholo no anaovana azy. Ndao antsika anisa aloha 20 ka hatramin'ny 9 amby 20. Lasa 20. 1 amby 20. 2 amby 20. 3 amby 20. 4 amby 20. 5 amby 20. 6 amby 20. 7 amby 20. 8 amby 20. 9 amby 20. Lasa indray ary ny 30 ka hatramin'ny 100 izay antsika tsy folofolo ary le izy. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Raha ohatra kosa tsika anisa ohatra hoe anelanelan'ny 70 sy 50 dia toy an'ilay teo aloha ihany. Hitantsika amin'ny ohatra eto izao hoe 5 amby 70 na koa hoe 4 amby 70. Mivadika ho F fa tsy P eo amin'ny 90. Izany hoe 90 ny fiteny fa tsy 70. Mitovy amin'izay ihany rehefa manisa manomboka amin'ny 100. Tsy maintsy ny avy any aoriana ihany no manomboka mialoha. Ohatra, raha ity isa ity izao mivakiana dia an'ilay 2 no tenenina aloha, dia avy eo asiana ambin'ny folo dia taperina amin'ny 100. Raha vakiana izany dia manao hoe 2 ambin'ny folo amby 100. Lasa ary tsika anisa 100 ka hatramin'ny 10 amby 100. Lasa ary 100, 1 amby 100, 2 amby 100, 3 amby 100, 4 amby 100, 5 amby 100, 6 amby 100, 7 amby 100, 8 amby 100, 9 amby 100, 10 amby 100. Misaotra anareo rakizy, amanaraka indray eo.